Salamadola. Amiko zany a tsisy tokony hitazomana any Rajoelina ny toerany tsony. Tsisy tsony lafininna na antoninna ny tokony hitazomana any Rajoelina. Itsy hoe mpanohitra nareo, zay mpanohana. Tsisy mpanohitra, fa samy malagasy tsika. Samy malagasy tsika tokony mba atsapatena une bonne fois pour toutes. Hoe hitohy foana ve ny fahasimbany Madagasikara ohatra ny mahazotsika zao. Imezany olo aran'izao tontolo zao foana ve, aiza no avy ny taranaka fanamandiny fa Madagasikara dia navadiky Rajoelina poubelle mondiale Madagasikara am'izao fotoana zao. Tsisy asony tsony, tsisy souveraineté, tsisy asony tsony, tsisy lalàna, tsisy androm-panjakana, tsisy fampitokisana, tsisy ninina tsao fa potika tanteraka Madagasikara avy ny Rajoelina anazy. Ka tokony mba misaina zany tsy hoe ny mpanohitra ny tokony hieritreritra fa nareo mbola manoha anazy hoe de tombotsoa kely iny foana ve, mahazo tombotsoa kely, place kely, mahazo business kely, mahazo an'iny ve de zay ve zany hatramin'ny oviny zavatra zay. Tsy efa ampy ve ny fotoana nangalaranareo zay, tsy efa ampy ve ny fotoana nangonanareo volo zay. Tokony mba hieritreritra am'izay hoe aiza misy ny firenetsika imezany zao tontolo zao, imezany Maurice. De nareo ve de mahita ny gasy roan'ny Mauricianina avy any, de tsy hitanareo hoe manala baraka be zany. Roan'ny Comorianina avy any Mayotte, roan'ny avy any Seychelles, ny gasy misambadidaka aran'izao tontolo zao. De tena ina moa zany, tsisy fotoana mihitsy zany hoe malagasy mba ho tonga saina hoe teny efa tsisy tsony maza Madagasikara. Mbola tsy ary nisy situation ohatry zao Madagasikara hatrizay nisy am'izao fotoana Rajoelina zao. Madagasikara hatrizay nisy mbola tsy ary nisy nitongavana FBI taty zany. Mbola tsy ary natongavana FBI taty raha tsy tamin'ny andro Rajoelina. Mbola tsy ary nidiran'ny polisy britanika tamin'ny kolokolo raha tsy tamin'ny andro Rajoelina. Mbola tsy nidirana baraka ohatrany tamin'ny resaka CVO Madagasikara raha tsy tamin'ny Rajoelina. Mbola tsy ary nisy fahambaraka hatramizay raha tsy tamin'ny andro Rajoelina resaka ina moa zany stade tsy ina moa zany tsy norme ny autoroute 8 km nitokananao mason'ny président africain. Grave izy ty fa de anjaranareo sisa ny nareo manohana Rajoelina sy nareo sandary miaramila hoe mbola ho tohizana makaiza ty zavatra ty, mbola tohizana makaiza tsisy raha manjary eo hoe hatramizay ny gasy mbola tsy ary tsy ny raharaha tsony ny firenena. Tsisy miraharaha tsony zao ny malagasy satria leo atao fifidianana alabatsy sotra zany. Ny olona ina moa zany, ny olona mamono olona, ny olona manao eloko tsisy migadra. Tsy manana intérêt tsony gasy, tsy mahatsaro tena ho gasy tsony, tsy mahatsaro tena ho tompony Madagasikara tsony. Voalohany efa fantatra zao fa olona tsy manana soanté malagasy no milatsaka Frantsay no mitondra firenena. De aiza le souveraineté, aiza le malagasy, tsy fierany mifananany amin'ny tanindrazany tsony Madagasikara ny gasy am'izao fotoana zao. De zay situation zao ve mbola tohizana, zay situation zao ve mbola tohizana, potika dolo rehetrarehetra, potika. Taloha nisy fifidianana zany mba misy suspense hoe fidy président na fidy benta na fidy am'izao fotoana zao mbola tsy ary nisy mihitsy tamatara Madagasikara hoe tsisy te latsaka tsony ny olona la présidence io satria fantan'olona fa tsy angalatra any Rajoelina. Ny ACC zany efa tsisy valeur antsony, haute cour constitutionnelle gasy any tsisy valeur antsony fa fantan'olona hoe Rajoelina mibaiko azy. Ny CENI de efa tsisy miraharaha tsony gasy de fantatra fa alabato foana anao. Mbola tsy ary nisy situation ohatry zao hatramin'nisy ny Madagasikara hatramizay. Ny olona tsy mahasoa tsony hifidy, tsy te hifidy tsony, tsy te hilatsaka tsony, ça sert à rien. Atao amina milliard en caution. Ka eo le fampiteny Madagasikara tsisy tsony lalàna. Ny mpitsara zany efa fantatsika mpitsara fa miandro baiko avy amin'ny Rajoelina, iza migadrana, iza tsy migadrana. Ny zandary sy ny miaramila de fantatra fa begony Rajoelina fotsiny. Ny député
nisy olo bavaboaka efa tsisy tavarena ntsony fa anangatanana baiko ny rajoelona daholo ny atao ka rehefa tonga am'izany toerana zany Madagasikara hoe fanjakany barota teraka poubelle fako Madagasikara am'izao fotoana zao tsisy lalàna tsisy fifidianana tsisy raha manjary na jio rano tsisy de tokony mba tonga-tsaina ianao hoe za nahazo vila kely na za nahazo bizina kely tamin'ny rajoelona de tokony fotoana zao ampy zay de amplison'izany iza moa le rajoelona mbola arovana iza le bandy io nareo nge maty lolon'le hoe miala avy any ny cortège présidentiel de BDP ny olona de manao zao rajoelona fa iny bandy ngika bandy ny tsoponina télé Besarety tare adinonareo hoe bandy tsisy lavana anazy télé Besarety tare iny bandy iny tsy afaka BBC io bandy io bandy tsy afaka BBC prime reny tao Besarety teo DJ iny no alain français napetraka teo zay ray bandy tsisy fotony izy zay ray fa ro maraka an'izany bandy nanonga-panjakana zany zavatra tokony inona moa zany voaheliko ny inona moa zany lalàna voaheliko lalàna zany nanonga-panjakana izy inona nataony any rajoelona antsika gasy ny fitahiny malagasy no hitany tany Ambohitsiroatra fandafaisitif teo de niala-pa izy zany oloatra zany ve no arovana hatramin'ny farany ry gendarme miaramila sy ny TGV oloatra zany olona fangoloka hoe fitahiny gasy hoe ndanareo de grefferie fa zany misy dialeko kely zay ray de aveo entre-temps izy ka izy tia négocier na France naka nationalité oloatra zany no hatramin'ny noviana tsy efa ampy zay 12 taona torany zay 12 taona nangalaranareo zany 12 taona tokony nanaovanareo zay business azonareo natao fa tokony efa basy am'izay olona mpandainga tsy sotra zany rajoelona mandainga nialatra moa zany de tsy azo resana eto nialatra fa hitatsika ny zavatra mivoaka ny volamena mivoaka ny boina mandehatsy ny inona moa zany eritreretana fotsiny hoe base tiliara efa fantatra zao fa intérêt rajoelona manokana ny anaovana an'io de nareo miaramila gendarme hoe de mbola anaiky isambotra ny gasy anakana an'io itifitra ny gasy anakana ny base tiliara io de efa fantatra zao fa intérêt ny lery ny anaovana an'io tsisy raha many rajoelona zay fanosoany Madagasikara zany tsisy raha many rajoelona zay Madagasikara ny zanany vady aman-janany any andafy tolotolo zareo marary mamana le fanany Maurice da aiza le lazaina fa fotodrafitrasa lazaina fa hôpital manara-penitra raha misy manara-penitra maninona ny mamana le fanany Maurice rehefa tsabony oloatra zany ve olona fangoloka mpandainga incompétent tsisy zavatra fantatry rajoelona ao andapo tsisy zavatra ainy amin'ny bureau ao afaka miteny an'izany nareo eto fa tsisy zavatra fantany rajoelona ao ary tsy hitanareo ao bureau ao izy fa ny zavatra ataony de mandehandeha mitokana fampidina akoho mitokana karandoha mitokana WC public mandehandeha anao conseil des ministres de geste de volam-panjakana lanina ny conseil des ministres any hitsangatsangana ino moa zany mandavataona tsy galambongidina foana rajoelona tsy zavatra ataony amin'ny fampandrosoana zany ao fa azabato mbato ngavasaina hoe ampy zay zareo ampy zay firenena efa tsy manana maizy azy tsony tsy manana souveraineté de hoe fampandrosoana infrastructure fotodrafitrasa hoe firy ny pétrole firy baril ny pétrole ao Bemolanga ao amin'ny tsy miroro filazan'le anankiray iny amina million de baril ao tsy trandrahany io ny volamena amina tonne tsy trandrahany io fa ondrany ambadika any ny leparsa moa zany defa tsy lasaina tsony hoe fananana be io de base tiliara ve ny fanomezany rajoelona ny amerikana hitrandraka ny base tiliara ve mietretina fa fandrosoana firy 187 millions de dollars zay nefa zaon'olona 2 milliards par ina moa zany tsy haiko isa par mois sa par inona fa sarotra ny anazava amin'izy hoe anina fa en tout cas tsisy zavatra mandeha Madagasikara amin'ny fotoana rajoelona potika tantera Madagasikara ny asany Madagasikara mamenatra zany Madagasikara zany eran'izao tontolo zao zay zao miaina an'izany hoe vao manontany olona hoe avy aiza ianao de avy Madagasikara de tena tsy hitatson'izay zavatra ho resana enatra zany mbola tsy ary tonga tamin'izany tsy agasa hatramin'izay nisiny Madagasikara mbola tsy tonga tamin'izany raha tsy amin'ny andro rajoelona zao raha ohatra neka hoe nareo TGV nareo sososo ka raha olona mba compétent mba olona mba honnête
raha olona mahita fa mitondra fandrosoana ko maninona moa zay nga tsy contre nizaniza mihitsy fa efa hita zao le résultat fa zéro le résultat tsy zéro koa raha fa moins 20 résultat de mbola inona insistevana amin'olona efa hita fa namadika tandrazana efa hita fa ina moa zany mpandainga efa hita fa mpangalatra de inona mbola insistevana tsy tonga amin'ny fotoana am'izay hoe alors raisitsika tanana am'izay ty zavatra ty ampy zay base zay apotika Madagasikara apotika ny gasy moa zany mieritreritra fa zany la France zany de firenena mandroso be tena hoe lasa lavitra grande puissance sady nalentika tao anaty lohan'ny gasy koa zany hoe ny frantsay tsy na olona mpidomine zany mpanambany sady arrogant be frantsay de alentina anaty lohan'ny gasy zany hoe la France zany tena hoe la France tu sais en France so de gasy tsy mahafantatra firenena hafa afa-tsy la France tsy mahafantatra fanosoana hafa afa-tsy la France de la France raha teo amin'ny maha arrogant zareo ny frantsay de tsy mieritreritra fa mandroso be izy fa omeko ohatra fotsiny nareo amin'ny resaka administration hita moa zany fa ny administration ny fonctionnaire frantsay any amin'ny 6 millions de tsy haiko zay firy par habitant izy iny mihoatra ny Allemagne de tena en trop zany le isan'ny fonctionnaire nefa France ny administration farany tsy mandeha indrindra topory indrindra eran'izao tontolo zao betsaka papierasy nefa de tsy efficace akory tsisy mandeha amin'lona sady zay ny fonctionnaire tsy azo hoana contrat à vie amin'ny zoma ino moa zany atoandro de fa mody tsy tonga ny latsaina fa RTT congé an'izao année sabatika tsy zatra tsy atao de omeko ohatra ny antony resahako an'izy mantsy de ino moa zany le gasy mangalatahaka ny la France amin'ny administration hoe zavatra avy etsy de hoentina manale sony etsy de tomboany avery etsy de verina ry raha tsy voasony avery tsy mandeha makaty andrasy fa mbola tsy voasony tsisy an'izany aty Suisse reo manamboatra taratasy ianao ohatra hoe mila ino moa zany carte grise ianao eo de vita miala avy any ianao miaraka amin'ny carte grise le olona nivarotra le tobile anao na garage na particulier ty le carte grise le olona taloha annuleny fotsiny io de tonga eo de vita eo satria ny données efa ao daholo zany adressenao efa ao ny assurance efa anaty ordinateur daholo ohatra zany hoe anamboara carte grise ianao de miantso assurance anao fotsiny hoe assuré nge ny tomobile ohatra zao ty numéro ny matricule le tomobile de assuré azafady de ataony assurance iny 5 minutes de mandefa confirmation par email aminao le assurance hoe assuré ny tomobile anao fandana makany amin'ny service automobile tonga ny amin'ny service automobile anao de tonga de 2 minutes vita carte grise en France misy mila certificat de vente mila certificat de cession mila manino homologation makany amin'ny DRIR makany amin'ny préfecture milahatra olona firy maka numéro tena tsisy mihitsy omeko ohatra fotsiny nareo resaka contravention satria ny le makany France reny de ohatra tratra ny radar na tratra ny parking de tonga aty aminay satria misy fiaraha-miasa ino na relation bilatérale entre en Suisse la France de rehefa mahazo contravention anao de jereo ny taratasy rehefa la France misy page firy io nefa contravention firy izy ty 45 euros io de page firy zany io zany mila vakinao ahoana fomba andoavanao ny vola tsy haiko atao virement sa atao chèque sa pena carte bleue sa atao inona io mila vakina dolodolo io de mila fenony ty de alefany zereo taratasy ilaina firy 6 page zany contravention na 45 euros neny Suisse contravention tonga de tifotsy mipeta avao misy code QR io de scanner-nao amin'ny téléphone anao code QR io de tonga de paiement de vita anatin'ny 2 secondes de vao payen'ny contravention io aty Suisse QR code io de efa misy efa io zany efa QR code efa misy ny référence ny hoe inona le contravention izy ny anaranao ny adressenao satria zany efa anatin'io dolo de scanner fotsiny io crac
ray seconde dia vita ny paiement. Eritreretinareo am'zany hoe ny Suisse tena efa lasa lavitra be mohatra ny Frantsa fandrosoana. Frantsa zany tena mbola taraiky zany. Aza dia maty lolo amin'ny Frantsa loatra hoe la France grand pays, grande puissance. Zao ny administration. Jereo inona moa zany na ny fotoana anao amaky an'io ary ve dia vitanao ny amaky an'io. Dia le fotoana lany ny administration namboatra an'io ny taratasy ny toeto. Nefa dia zavatra tsotra kely io le contravention dia scanenao dia vita. Zay le izy. Dia iny gasy zany dia io méthode frantsay io no arahana amin'ny administration arahana dia aviatsy dia makety dia tomboana makatsy. Amin'izao fotoana zay fa informatisé daholo na tretraretra. Atao ina fotsiny ordinateur, atao ina fotsiny serveur sy ny database. Fa ny Frantsa manao an'izany fa kalatasy be dia be. Aizana vitako amaky an'itony. Sur reo fa zay indray aloha.